hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo isa-maraina tahaka an'izao, satria ianao no nanome anay izao fahavelomana tsy voavidina vola izao. Misaotra Tompo. Amen. Ry havana, andro tanterinay hatrany fa rehefa niresaka izay ny amin'ity lohahevitra hoe miasa ao amin'ino ny fanahy masina ity, dia ny tanjonay ry havana dia ny ahafahantsika mahatsapa eo amin'ny fiainana izany hoe inona moa no tena mba ilako ny fanahy masina ary amin'ny mampino vita batisa manara-dian'i Jesosy Kristy aho. Anio dia andeha ho jerentsika ny Korintianina faharoa toko fahatelo andininy 17. Andeha vakia izany amin'ny anaran'i Jesosy ary ny Tompo izany fanahy izany, ary izay itoeran'ny fanahin'ny Tompo ny toeran'ny fahafahany. Amen. Ry havana, eto dia ambaran'i Paoly fa tsy mitovy mihitsy ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao. Ao amin'ny fanekena taloha dia ny fanarahana ny lalàna dia anisan'izany ilay antsoina hoe lalàn'i Mosesy, izay tsy inona akory fa fampitandremana, tsy hanao an'ny itsy na tsy maintsy manao an'ny roa. Nisy amin'izy ireny nefa tsy mitondra ho amin'ny famonjena akory, indrindra amin'izao tontolon'ny testameta vaovao izao. Amin'ny tontolon'ny fanekena vaovao indray dia tsy misy afa-tsy n'inona ny fanekena an'i Jesosy Tompo sy Mpamonjy, izay no azahoana famonjena. Ao amin'ny fanekena taloha dia nosoratana teo amin'ny vato fisaka ny lalàna, ary izany no nena nivoaka an'Andriamanitra. Fa aty amin'ny fanekena vaovao indray dia ny fanahy masina no manoratra ao am-pontsika ny amin'ny fiainana ny fanompoana ny Tompo izany. Dia izay ilay ambaran'ny soratra masina eto mihitsy ny amin'ny hoe izay itoeran'ny fanahin'ny Tompo ny toeran'ny fahafahana. Ny mampiavaka an'ity andiny soratra masina ity ry havana dia ny ampitovian'i Paoly aloha voalohany indrindra fa ambarany eto fa Jesosy ihany io fanahy io izany. Ary ny anankiray faharoa eto dia hoe ilay mitondra fahafahana. Inona moa no tena fonosin'izany ary amintsika zanaky ny fanekena vaovao tahaka an'izao, satria efa vitan'i Jesosy efa vitan'i Jesosy ny famonjena. Maty izy nitsangana tamin'ny maty ary eo ankavanany iray ankehitriny. Izao ry havana, raha tena ambary eto izany ny amin'ny hoe tiany Paoly ampitaina. Ao amin'ny testameta taloha dia ambara fa misy fisalibonana ny fontsika, dia io fisalibonana io manarona ka tsy ahitana ny amin'ny famonjena, ary indrindra indrindra mamatotra fotsiny amin'izay fombafomba-pivavahana samihafa. Izay izany. Fa aty amin'ny testamenta vaovao ny ilantsika amin'ny fanahin'ny Tompo dia izao: mitondra antsika hino an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy. Averina ry havana, io fanahy io izany no mampiaiky aty am-pontsika fa Jesosy no Tompo sy Mpamonjy, ary dia misy matoky azy tsika. Izay izany ny voalohany. Ary io fanahy koa dia mitondra fahafahana, izay tsy fahafahana anao izay danin'ny kibo akory, fa fahafahana amin'ny fanandevozan'ny lalàna. Hoy izay teo hoe tsy mahavonjy akory ny fanarahana azy, fa ny tena lehibe dia ny fahafahana manompo an'i Jesosy malalaka, ary indrindra hiaina amin'ny fitarihan'ny fanahy masina, hiaina amin'ny fahasoavana. Manomboka izao izany dia afaka mifanamelohan'ny lalàna ny mpino an'i Jesosy noho ny asan'ny fanahy manova azy, manova ny ao am-pony koa. Ka ny fitiavan'Andriamanitra, fitiavana an'i Jesosy Kristy, fitiavana amin'ny fanahy masina ary ny fitiavana amin'ny hafa no mibaiko azy manomboka izao. Jesosy izy no fanahy eto. Izy dia manala antsika ao anatin'ny fivavahana, hiainana amin'ny fombafomba fotsiny, ka mitondra antsika indray ho amin'ny fivavahana tena fiainana. Dia ilay fiainana izay tarihan'ny fanahy masina, tarihan'i Jesosy Kristy. Ry havana, ny rariana ho antsika ary izany dia izao: tena halalaka tsika amin'ny fanompoana ny Tompo, satria izany ny asan'ny fanahy masina, ary indrindra tena halala ny sitrapon'Andriamanitra tsika eo amin'ny fiainana andavanandro, mba hitarika antsika hiainana amin'ny toeran'ny olombavonjy mandrakariva. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Vavaka ary tsika misaotra anao ary izay Tompo amin'ity anio ity fa sambatra izahay, satria ianao Jesosy Kristy mihitsy ilay fanahy izay mitoetra ao am-ponay, ary indrindra indrindra mitari-dalana isan'andro mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary faharoa, zava-dehibe ny fiainana amin'ny fahafahana Tompo. Afaka tamin'ny famatoran'ny Satana, afaka tamin'ny famatoran'ny ota,
afaka amin'ny ratsy isan-dingana izay mba tsy hiverina amin'ireny koa fa tena hizotro hatrany amin'ny fiainana feno fanahy ao aminao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.